ny akon'ny éclipse na alignement planétaire na koa hoe fiovana lalana amin'ny zotra andianan'ireo galaxie maro sy ny komety isan-karazany eny amin'ny espace eny nge tsy maintsy misy fiatraikany aty amin'ny planète terre hatrany reny fa tsy isy olona aloha tena afaka anamarina zato isan-jato hoe zao no fiatraikany satria reny dia ny fiatraikany reny atao hoe phénomène fa ho an'ny za aloha tsy resaka ny planète terre manontolo fa ho an'ny Madagasikara manokana kosa aloha amin'ny maharay aman-dreny ara-pirazanana ny tenako zany sy maharay aman-dreny ny foko-pirenena merina ny tenako a dia misy voatahiry ao anatin'ny tranobe ny merina ny zavatra nitranga tany aloha rehetrarehetra tany ny fitsingery taona tena mitondra nyty tany ny nosy ty Madagasikara ty a hatramin'ny fahagola dia napetraka ny razana ho tantara tsy azo atonina hoe ny tsingery taona 2020 sy ny tsingery taona 2020 mampatsiaky ny vahoaka malagasy sy ny zavaboary manodidina azy aloha fa ny tsingery taona 2020 zany no niditra tamin'ny taona 2000 zany hoe ao anatin'le taona 2000 zany a ny 2001 2002 sy ny namany ny fiatraikany iny zany raha isaina ny 2020 2022 zany vao tapitra ary mampatsiahany vahoaka malagasy ny tenako fa ny zavatra nitranga hatramin'ny taona 2000 zany a dia ny fiatraikany iny a de reny ny raha nahita reny dolodolo sy ny raha niaina teto amin'ity fireneny ity mandrapahatonga ny taona 2020 sy 2020 zay le cycle 22 ny 2023 zany a dia fa manomboka eo ndray a ny tsingery taona 2020 zay tsy maintsy ho diaviny ty nosy ty zany 2020 nefany a dia samy manany lanjany aloha e na ny 2020 na ny 2020 fa le taona hitsahantsika am'ty di 2025 ty zany zay rakofan'ireo alignement planétaire isan-karazany éclipse isan-karazany ty 2025 ty dia amiko a le iainany Madagasikara ao anatin'le tsingery taona 2020 manomboka 2023 iny ny zava-dehibe amiko iny fa le alignement planétaire zany a iny a hoan'ny planète terre ray manontolo iny fa tsy hoe hoan'ny Madagasikara rery fotsiny fa le tsingery taona 2020 dia taona fahatelo zany ty 2025 ty taona fahatelo ty ka amin'ny mahataona fahatelo azy dia efa lasa zany ny taona voalohany 2023 2024 ny faharoa ny taona fahatelo ty 2025 dia ny zava-misy hatramin'ny tantara nrazana sy ny tantara pirenena zany de ny taona fahatelo a dia taona mifandray mivantana mihitsy amin'ny zavaboary manatsaina rehetra zavaboary manatsaina zany hoe ny olombelona moa manam-panahy fa ny misy koa zavaboary a manatsaina nitovy amin'ny olombelona manatsaina fa isaky tsy manam-panahy ty taona fahatelo ty zany a dia mitondra fahatonina mitondra fahatokisana fahatokisa-tena zany ary mitondra ihany koa fanantenana filamina-tsaina raha atsorona amin'ny teny ara-pinoana le izy dia mitondra filaminana amin'ny ankapobeny ho an'ny zavaboary manatsaina rehetrarehetra kanefa ny olombelona moa dia manam-panahy noho izany a misy fiatraikany amin'ny toetsaina sy ny toe-pisaina ny olombelona manam-panahy sady manatsaina eto amin'ity nosy ty taona fahatelo amin'ny tsingery taona 2020 tikatra zao ny fiatraikany mahatsapa fahaleovatena ara-tsaina
ny olombelona miaina eto amin'ity tany ity. Mahatrapa fahaleovantena ara-pivelomana eo amin'ny fanaovana ny fandraharahana, ny fitantanana, ny fivelomana, indrindra ny famelomantena ho an'ny isa-tokantranona, ho an'ny isa-mivatan'olona. Zany hoe lasa misy toe-tsaina tsy miankin-doha amin'ny avy eo ankaviana, avy eo ankavanana zany ny zavatra ny zavaboary manan-tsaina rehetra eto amin'ity nosy tikatra. Ary ho an'ny olombelona zay manam-panahy sady manan-tsaina zany dia sady mieritreritra lalina ny ampilamina ny fanahiny ny gasy satria misy aina mampilamina ny sainy ao anatiny eo, voajanahary eo. Zay le taona fahatelo zay. Noho izany antony zany zany dia na tsy misy ara-ny orana, na tsy ampy aza ny rano, fa zay vokatra amin'ity taon'ity zany na toinona na toinona zavatra mitranga eto amin'ny toetrandro ovaovan'ireo alignement planétaire sy éclipse isan-karazan'ireo, dia mampitony ny vahoaka sady ampy iainany sy ivelomany zay vokatra eo, satria zay kely vokatra eo dia ho betsaka sady tsara no ahavelona sy mahasalama azy. Zay no mampilamina ny sainy. Ka raha ohatra zay zavatra zay no eritreretina amin'ny fandraharahana indray ny fitantanana ny fiainam-bahoaka sy ny firenena, dia hosahirana indray ny mpitondra fikambanana sy ny mpitarika fikambanana. Hosahirana izy satria ny mpitarika fikambanana ara-pivavahana rehefa mahatsapa fa tena mahaleo tena ara-tsaina sady ara-panahy ny mpivavaka, dia mety lasa tsy dia anaraka ambokony loatra ntsony ny mpitarika azy ara-pivavahana. Dia ohatran'izay koa ny ara-tsosialy, dia ohatran'izay ny ara-ekonomika, dia ohatran'izay koa ny ara-politika. Zany hoe ny vahoaka malagasy zany amin'ity taona 2024 ty ho tony ilamina, manana fahatoko isa-tena, ary misy raha sasany mety anana atsapa fahavitatena tsy miakin-doha amin'ny atsa na miakin-doha amin'ny aroa. Zay ny zavatra voajanahary etraika any amin'ny zavaboary manan-tsaina rehetra amin'ity amin'ny mahatona fahatelo amin'ny taona 2015 azy. Nefany ety an-daniny misy ireo éclipse mandalo eto ambony tany, misy koa ny reto le alignement planétaire zay azavain'ny mpaminany rehetrarehetra sy ny astrologue rehetrarehetra, ny astronome rehetrarehetra. Za moa tsy mpaminany fa reny zany dia asan'ny mpaminany no manazava reny amin'ny olona, fa dia ny zavatra mahakasika an'ity nosy ity, mikasika ty Madagasikara ty, mahakasika ny fiainam-bahoaka sy ny fiarovana ny ain'ny vahoaka sy ny fiainany sy ny fananany. Zay no zavatra ifatohan'ny tranobe ny merina. Ka raha ohatra zany mbola manana fahazarana ireo mpitarika fikambanana marobe isa tsokajiny eto amin'ity nosy ity, anao an'le teny vahiny hoe manipulation na esprit des peuples zany, na hoe ilalao ny saim-bahoaka anaraka ny fotokevitra zay ijorony sy anatevina ny fikambanana zay entiny, dia alamainy reny olony reny, fa mety anohitra azy ny vahoaka ao anatin'ny fikambanana entiny. Ary mety ho sahirana izy satria tsy hitovy hevitra aminy ireo vahoaka sy ny mpikambana aminy. Dia zay ny zavatra mety hitranga aloha raha ohatra ka raisiny eo amin'ny mahatona fahatelo azy ty tany misy atsika ty ane, ty Madagasikara ty. Vitsy ane ny olona mahafantatra eto ambonin'ny tany hoe axe du monde nge izy ty tsy centre du monde fa axe du monde.
misy mahasamby hafa kely an'ireo amin'ny toerana misy azy eo amin'ny latitude 19 zany. Ny tiako tenenina zany dia izao, tsy de hitovy amin'ny fiheveran'ny astrologue sy ny mpanandro sy ny astronome rehetra amin'ny fiatraikany amin'ny firenena maro, ny fiatraikan'ireny alignement planétaire reny sy ny fiatraikan'ireny komety na galaxie isan-karazany reny amin'ny Madagasikara. Madagasikara zany zavatra tena hafa manokana mihitsy. Ka raha ohatra misy mpandinika zany a mandika an'ity Madagasikara ty hitovy amin'ny Afrika na Europa na Asie na Amerika, dia ho diso fanantenana izy, fa tsy hitovy mihitsy ny phénomène mitranga eto Madagasikara sy any amin'ny firenena hafa. Noho izany antony zany a dia tsy misy antony kely akory aza tokony atahoran'ny vahoaka malagasy, indrindrandrindra ny zava-mitranga eto amin'ity firenena ity mahakasika ny aretim-be mety hitranga, ny tondra-drano be araky ny tenenin'ny sasany, avandra sy rivo mahery tenenin'ny sasany, ho cyclone isan-karazany. Io catastrophe grave naturel na surnaturel io ty Madagasikara ty nge manana hasina manokany, ka le olona rehetra zoky na ray aman-dreny manana ny antony eto amin'ity firenena ity ka miaina sy ny tahiry ny tantaran'ny Madagasikara amin'le heriny sy ny asiny ty tany ty, ireny no mety ahalala, mety ahafantatra ny zavatra mitranga. Fa iza aloha dia za aloha dia tsy mitovy hevitra amin'ireo mpaminany marobe milaza hoe isy tondra-drano be, isy loza hitranga, isy olobe ho faty, nandray dia contraire an'izany. Fa nohitra amin'izany ndray ny zavatra teneniko, raha amin'le andro fahatelo amin'le tsingery taona 2020 dia tsy misy an'izany eto Madagasikara.